Salama tompoko, lasain'ny doctorine numéro 17 zao tsika androany ndao hotoizana indray aloha ny filazalazana mahakasika ny amin'ny finoana fizarana fahatelo zany zao tsika androany. Tahakany ahoana ny fomba atao mba ikolokoloantsika ny finoana ao anatintsika io. Raha iverenantsika kely izay zavatra noresantsika faraparany teto dia ozy isika hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika manana ny antsoina hoe finoana. Raha toka tonga ao anatintsika azy ilay finoana dia tsy hoe mipetraka ao anatintsika mandrakizay izy io fa tahaka ny zavatra rehetra ihany mila kolokoloana. Ka raha tiantsika ny aretany ao anatintsika raha tiantsika ny ananazy mandrakariva ilaintsika ny fikolokoloana anio finoana ao anatintsika io. Tahaka ny ahoana aza amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mikolokolo azy io. Misy teboka anankiroa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra antsika ahafahantsika mikolokolo ny finoana. Io koa toko faharoa amby roapolo andiny faharoa amby telopolo teboka voalohany dia ny vavaka. Fantaro fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra tsika ka io na vavaka inona no ataontsika, na vavaka inona na mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, vavaka ho an'ny olona manodidina antsika, mivavaka ho amin'ny aretina, mivavaka ho amin'ny olona antsika, ninona vavaka ataontsika rehefa mivavaka sika dia avy hatrany dia fomba anankiray zay mikolokolo ny finoana ao anatintsika satria maninona matoa sika mivavaka dia mino avy hatrany zany tsika ny dikany fa misy Andriamanitra piaino antsika any ambadimadika any arivonina ny amaly vavaka antsika. Ka amin'ny fotoana rehetra izay ivavahantsika ninona hoe vavaka izay ataontsika dia fantaro fa mikolokolo ny finoantsika ny fanaovantsika an'izay. Teboka voalohany zay. Teboka faharoa Jakoba toko faharoa andiny fa fito amby folo, Jakoba toko faharoa andiny fa roapolo, Jakoba toko faharoa andiny fa enina amby roapolo. Ny fampiasantsika ilay finoana ao anatintsika ao. Ny fampiasana ny finoana ao anatintsika ao dia fomba anankiray ngeza be ihany koa izay ahafahantsika mikolokolo ny finoantsika. Rehefa tsy ampiasaintsika ny finoana ao anatintsika ao io dia maty azy. Tahaka ny ahoana aza ny fomba fampiasana ny finoana io tsotra ihany raha toka mararitsika tsy avy hatrany dia miazakazaka makany amin'ny dokotera fa avitsika dia mandidy an'ilay aretina hiala ao anatintsika. Avitsika dia mivavaka amin'Andriamanitra mba andraisantsika fanasitranana. Raha tojolana ny fiainantsika tsy avy dia miazakazaka makany amin'ny olona hafa akorytsika mitady vahaolana mba hampindramy vola mba omeo an'izao fa avy hatranytsika dia manetsika ny finoana ao anatintsika ao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mivaty olana ty, amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mahita ny ekolazy ny mpianatra androany, amin'ny anaran'i Jesosy rehefa manao an'izay tsika dia manetsika an'ilay finoana ao anatintsika sika amin'izay fotoana izay ary amin'ny fotoana izay anaovantsika an'izay dia tahaka ny hoe raha toka misy arafesina ny finoantsika dia tahaka ny kika azy isan'andro tsika manala tsikelikely ary dia izay no fomba anankiray ahafahantsika mikolokolo an'io finoantsika io. Mino ako fa mazava tsara amintsika angamany izay tiana horesana amin'izany. Fantaro ary fa izay rehetra ataontsika tsy amin'ny finoana dia fahotana avokoa. Tsika zao mieritreritra hoe mijangajanga zany ihany ny fahotana, miteny ratsy zany ihany ny fahotana, mandainga sy mamitaka ihany. Tsy zany ihany kory no antsoina hoe fahotana fa izay zavatra rehetra tsy ataontsika amin'ny finoana dia antson'ny tenin'Andriamanitra koa fa fahotana. Romanina toko fa efatra amby folo andiny fa telo amby roapolo fa izay misalasala dia meloka raha omana satria tsy avy amin'ny finoana izany. Ota avokoa izy izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Zavatoza zany tena zavatoza mihitsy satria maninona aika izany zavatra ataontsika tsy amin'ny finoana io dia fahotana avokoa sainga tsy dia everitsika loatra zany hoe zavatra ngeza be na hoana aika fahotana ny zavatra izay tsy ataontsika amin'ny finoana. Tenin'Andriamanitra dia mitarika antsika mba analavitra ny olona tsy manam-pinoana. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fa dimy manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izy nefa nandany heriny ireny koa dia alavirona ny olona izay tsy manam-pinoana. Manana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izy nefa nanda ny heriny. Tahaka ny ahoana zany olona milaza azy ho manam-pahamasinana ary rehefa jerena tokoa ny fiainany tena manam-pahamasinana be mihitsy, olona tena mandeha amin'ny fahamarinana be mihitsy, tena tsy mba ahitanako bilibilika mihitsy ny fiainana, tena olona masina ara-pitondran-tena, motina ara-pitondran-tena ny fiteniny dia tena tsisy azo anakianana azy mihitsy. Inona nefa ny olana kely ny aminy
mandany herin'Andriamanitra tahaka ny ahoana moa fandavana ny herin'Andriamanitra zany ohatra hoe rehefa misy olona tojolana ohatra hoe fiainany de misy miteny hoe maninona raha mivavaka de lasa izy hoe lasa am'izay izy hoe zany koa ve moa de tokony vavaka no atao am'izany nareo ve tsy manambola de vavaka ny tokony ataonareo am'izany fa maninona nareo raha mandeha miasa mitady vola ohatra zany raisitsika zany ohatra hoe marary lay olona de misy miteny azy hoe raha toka manatona an'Andriamanitra ianao amin'ny aretina misy anao io de avy hatrany de ho sitrana raha mino tokoa ianao de hoy izy nefa amin'ny mpivavaka izy olona masina be sy marina be de izy ndray miteny tsalo ve mandeha any amin'ny dokotera avazany ve de nareo ve de tena sura hoe ho sitrana tokoa raha hoentina eo am-pivavahana tahak'izay le hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany herin'Andriamanitra lavy ny herin'Andriamanitra ny am'izay fanasitrana an'Andriamanitra an'izay olo zay ny amin'ny faman'Andriamanitra ny olana ireny olo ireny ozy izy ny ten'Andriamanitra de ilaina alavirina satria maninona na isika aza de mety ho voasingotra anaraka an'izay toe-pony sy toe-tsainy mahakasika ny amin'ny tsy finoana izay ka tsy mahatsara loatra ny toe-panahintsika izany. Resantsika amin'ny fotoana manaraka ny antsoina hoe fahavalon'ny finoana satria maro isan-karazany izy izay ambarany tenin'Andriamanitra atao tena manam-pahavalo tokoa ny finoana raha linany am'izay ianao de asaiko avy hatrany anaraka ny fandarana izay hozaraintsika amin'ny herinandro ho avy manaraka eto izay no masaka azo natolotra tamin'ny ity anio ity ino koa fa de misy lesona ngeza-piazo sika tsoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny fahasoavan'ny tompony anapaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.